Zavakanto kosa taorin'ny ny fampisehoana goavana izay niarahana tamin'ny Lalatiana izay notanterahana ny alahady lasa teo tao amin'ny Lapan'ny Kolo-tsaina sy ny fanatanjahan-tena tao Mahamasina dia manome fotoana ny mpakafy azy indray ity mpanakanto ity amin'ny zoma avy izao ny zoma fa 20 volana Desambra fampisehoana izay tanterahana eo anivon'ny CCI Ivato. Afa-po tanteraka ny mpijery ary fahombiazana no azo ilazana ny fampisehoan'ny Lalatiana no karakarain'ny miritsika production tao amin'ny Lapan'ny Kolo-tsaina sy ny fanatanjahan-tena Mahamasina ny alahady lasa teo. Raha ny loharanom-baovao avy amin'ny miritsika production mpikarakara ny fampisehoana dia manome fotoana ny mpankafy azy indray Lalatiana ny zoma ho avy izao ao amin'ny CCI Ivato manomboka amin'ny 8 alina. Nivoaka androany teny amin'ny hektara ankady fotsy sy ny super musique Analakely ny tapakila fidirana amin'ilay fampisehoana faharoa Lalatiana manontolo. Tokana ny vidim-pidirana raha ny fantatra 3 alina ariary. Ny fanambiny mpikarakara dia ny ho tsara noho ny teo aloha indray ity ho tanterahana amin'ny zoma ho avy izao ity.